Izay rehetra azony tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Tokoteny toko 8:10. Miarabantsika rehetra ary namana amin'izao fionantsika mahafinaritra izao. Fiadanan'ny tompo aminao, mitokantranonao ary any amin'ny toerana rehetra izay misy anao, anaranao izao fandarana mahafinaritra izao dia maniry ny fahasoavana ho aminao rery, ho aminao sy ny ankonanao, mitokantranonao, ny manodidina anao, ny antsony ny adidy, izay ny lohateny androany, antsony ny adidy. Fitoriteny toko 7:10. Izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao rehetra. Izay azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao rehetra. Miantso antsika mba hanao adidy Andriamanitra. Hanantanteraka ny adidy voalohany ao an-tokantrano, ny adidy amin'ny ankonana ny fianakaviana, ny adidy amin'ny fiarahamonina, ny adidy amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ka isika dia velona natao hanao adidy. Aoka ho raisinao filamatra mihitsy ny hoe manantanteraka ny adidy izay tokony atao. Ireo amboholo madinika izay manimba ny tany moloboka, ny tsirambina madinidinika, ny fahalemena kely, ny tsy fahatokina kely, ny fiatahana kely amin'ny fitsipika, ireo no manajamba ny fanahy sady mampisaraka azy ireo amin'Andriamanitra. Tsirambina madinidinika, ny tandrevaka kely madinidinika, amin'ireny adidy izay tokony atao. Ireo zavatra madinika eo amin'ny fiainana dia mamolavola ny toe-tsaintsika ary mamaritra ny toetra amam-panahintsika. Zavatra madinidinika izay ataontsika sy mahazatra antsika dia ireny mamolavola ny toetra. Aza adinoina fa mandritra ny androm-piainantsika no anorenana ny toetra toy ny trano. Mandritra ny androm-piainana, manamboatra ny toetrantsika. Io zany le ataon'ny mpahay mpitantana ara-bola, mpitantana orinasa, le formation de caractère. Amin'ny alalan'ny fahazarana no ambolena ny toetra. Ka ny fahazarana miverimberina lasa toetra. Zany mahatonga antsika hoe aoka hizatra manao zavatra tsara. Zavatra tsara no ianarana, tety tsara no tenenina, fisainana tsara no sainina. Amin'izay lasa manana toetra tsara. Raiso ho masina ny adidy tsirairay, na dia ny farana izay tsotra indrindra aza. Indray misy olona namana rehefa hitany hoe maivamaivana izy dia tsy manao izy, tsy rarahiny le izy, fa ny azy zany le any amin'ny zavatra goavana te misongadina, reny ihany mba mety aminy reny. Fa aleo amin'le zavatra maivamaivana sy tsotsotra tena tsy rarahany mihitsy. Tsia ny fahombiazana, ny fandresena dia manomboka amin'ny fahatokiana, amin'ny adidy kely dia mitombo ary ho any amin'ny fahombiazana lehibe. Andriamanitra dia Andriamanitra mpanao adidy. Ary ny olona miaraka amin'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra dia manahaka ny toetran'Andriamanitra, manao adidy. Izay rehetra azo ny tananao atao aza dia ataovy amin'ny herinao rehetra. Ny atao hoe fahotana dia izao: manao izay tsy tokony atao. Fahotana izay, manao izay tsy tokony atao. Ary ao ambadika izay koa dia izao: ny tsy manao izay tokony atao. Fahotana koa zany. Ka ataovy izay azo atao, ny tsara indrindra ny atao. Eny, rehefa manao tsara zany dia aoka hihoatra noho ny fetra izay tokony hotratrarina, ny asa tsara atao. Matetika ny mpianatra mahazo 10/10 dia ampy azy izay tsara zany, fa ny tena tsara dia ny 15/10, ny 20/20 mihoatra noho ny tokony atao. Ataovy ny adidy. Tanteraka aminao zany. Tahian'Andriamanitra ianao. Vavaka isika, misaotra anao Tompo fa mampianatra anay hanao adidy ianao. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, ary mioery izay mba hanaovana ny tsara indrindra amin'ny kely, mitombo amin'ny be, satria zanakao izay. Da io ny tsirairay manaraka ny fandarana amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.